ny fitsamahana toitony zany raha antsika malala fa matonjoko izy misy ny atao hoe dadiketra misy ny tanjona ary ny tanjona raha ny enjana ny tena fikambarana hoe ny firaisan-kina sy ny fiarovana zany tsy ombitiambana ary ampandrosoana ny asa-barotra indrindra misy zareo tena eo misehatra hoe informelina mba ho atao misehatra arazaratra hoe iny zany atsika formalisation dia informelina satria moa asa-barotra no resahantsika teto dia mazava ho azy vao ministère varotra azy anisan'ny tompon'andraikitra mahakasika izay sehatra mivarotra zany tompon'andraikitra vaovao moa raha tena ka raha hoe fandrindrana ny tontolo ara-barotra zany mba hisiny hoe mirita sy milamina ho zareo dia samy manana andraikitra zany na ireo mpiara-mihinana rehetra indrindra moa zany fontsika misehatra zany na hoe acteur izay tena manana anjara fiaina tokoa zany amin'ny zavatra ary ny ministère amin'ny fanjakana azy moa zany indrindra sy mandamina ametraka ihany koa raha dia mantalana manakely fehezana sy fehezana zany amin'izay sehatra mivarotra ka ny tanjonay dia mitovy ihany ary ny fameno samy ametraka tontolo indrindra amin'ny asa varotra dia zareo manana tanjona zay azo zany hoe mendry fiderana tokoa satria mandray andraikitra amin'izay fahavitan'ny crise zay ataontsika le gouvernement rural vao herinandro mitsangana ka mandeha samy mandray andraikitra na izay amin'nyfanjakana moa zany izay amin'ny ministère mivarotra manokana moa zany dia araka ny teny monsieur le ministre araka ny afatra napotaky teo dia manana tariketa rano rehetra mihitsy zany hoe famparaisana andraikitra rehetra zay raha dia efa misy asa efa ataona izany fampahatsahivana le dia mandalana manakely finoanany olona tsirairay avy zany misy asa fampiraisana zany misy ataontsika hoe fampitana ny afatra tsara fantatra rehetra moa zany le antsoina misy campagne de formation de sensibilisation ohatrany any amin'ny département rehetra ihany misy IEC information éducation communication zany anisan'ny masoa zany zay moa tena afaka napetaka izy ministra zay afatra tena mihitsy hoe hoany fiarah-miasa fampahatsahivana olona zay andraikitra zay fitovizana zany mba sy ny tontolo indrindra sy milamina eo amin'ny asa varotra zany zay tena